orinasa tiako vonina iodina miandry fahazon-dalana. Ady amin'ny tsy maty manota mila tao mitovy ny fanenjehana ireo olom-panjakana teo aloha. Raha ranom-pirenena mila mananja ny fitakiam-bahoaka ny mpitondra raha te hilamina. Sabotsy 13 Desambra 2024 faly tafaraka aminao reto mikilasy tombovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao na araka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Mahakasika ny raharam-pirenena viatrandry tsy manohitra izao fitondrana izao ny antoko tiako i Madagasikara ary enao antsika ny fahasamihafana alavizo ny fanelikiliana ary ilaina ny firaisan-kina mba hirosona amin'ny tena fampandrosoana maritra ireo netiteboka goavana namarana ny filoha-mpanorona ny antoko tiako i Madagasikara raha valomanana marika androany tao Antsirabe ankoatra izay dia nambarany ihany koa fa ilaina ny famaritana ny lalan-kizoran'ny firenena mandritra ny tetezamita na ilay atao hoe charte de la transition fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Maika sy goavana ny fametrahana ny zotra hitondrana ny tetezamita ao anatin'ny fanovana ny firenena amin'izao. Noho izany andrasan'ny vahoaka ny tena lalan-kizorana ho an'ny fanovana izay antony fisian'ny hetsika fitakiana nisy teto amin'ny firenena hoy ny filoha nasionaly ny antoko tiako i Madagasikara Marc Ravalomanana izay nanamafy fa tsy mpanohitra izao fitondrana ho an'ny fanavozana izao ny antoko tim. Ny antoko tim na tiako Madagasikara dia tsy mpanohitra intsony fa mpanohana izao fanjakana misy amin'izao fotoana izao. Betsaka ny andrasan'ny vahoaka amin'ny malagasy ny antoko tiako Madagasikara. Betsaka ny andrasan'ny vahoaka malagasy izao fitondrana misy izao. Tsy maintsy andalo dingana maromaro samy hafa isika. Zay vao tonga amin'izany ka mila faharetana, mila tena miaraka tsara. Tsy maintsy faritana tsara noho izany any tondrozotra hitondrana amin'ny tetezamita raha malala tsara. Fa betsaka amin'ny malagasy mbola tsy malala tsara iny zany atao hoe tondrozotra, iny zany atao hoe réconciliation, iny natao hoe concertation. Dia ho avy aty aminareo reo le mpanadiady reo indrindra fa filoham-piangonana izay mitarika tsara zany hoe concertation zany. Mila manamafy firaisan-kina isika mba hizorana ho an'ny tena fanovana marina hoy hatrany ny filoha Ravalomanana. Arena ho antsika ny fahasamihafana. Tsy fotoana ny fanavakavahana raha teo izao fa fotoana ny firaisan-kina hoy hatrany ny filoha nasionaly ny antoko tim Marc Ravalomanana. Dia tandremo tsara tsy maintsy ajaina ny FFKM sy ireo mpikarakara na antoko-pivavahana hafa tsy mahazo mifanenjika mihitsy tsika ianareo. Tsy misy ny fanavakavahana na ara-poko na ara-pivavahana na ara-piaviana na ara-toekarena. Nataon'Andriamanitra hitovy sika rehetra dia anjarantsika ny manana fahendrena mandray an'izany. So mahita sasany hoe mahantrandra dia ilakilaka izy, so mahita sasany hoe avy any amin'ny faritra hafa dia ilakilaka. Fady mihitsy hoe manilakilaka avy any amin'ny faritra hafa. Malagasy iray isika, tanindrazana iray isika, miteny amin'ny fiteny iray isika. Fairena tsy maintsy ataonareo zany. Vahoaka maro no tonga niatrika ity fotoana teto Antsirabe androany. Ankoatry ny fameloma maso dia teto andreny vohitry ny vakina karatra no nanamaria ny filoha Ravalomanana Marc ny tsingerin-taona nahaterahany. Kabary fiarabanana nandritra izany ihany koa no nanehoan'ireo tanora ny etaetany miandrandra fanovana amin'ny fisokafany orinasa Tico anomezana asa ho azy ireo. Ipoka arabaky teny ny tianjan'ny magro avaratsena. Maro ny olom-pirenena no resy lahatra sy manantena ny politika apetraky ny antoko tim ho an'ny hoavy ho fanarena tanteraka ny firenena. Vahoaka velom-panantenana no tazana teto Antsirabe androany. Mijany amin'izay vaovao izay nanamafy ny sekretera jeneraly faharoa eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara androany fa ilaina fandraisana anjara ny mpikatroka tim amin'ny fikaonan-doham-pirenena. Tsy mifanipaka amin'ny politika apetraky ny antoko tim eto amin'ny firenena ny fanavaozana ho isika antony anohanina ny antoko izao fitondrana mijoro izao. Nanamafy hatrany anefa ny tenany fa tena andrasan'ny vahoaka malagasy sy ny firenena ny fametrahana tondrozotra hitantanana izao tetezamita izao araka nefa nambarany filoha-mpanorona ny antoko Ravalomanana Marc. Fanampanazavana.
antoko manana rafitra ny antoko tiako i madagasikara ary antoko mandray anjara feno amin'ny raharam-pirenena sy ny zava-misy eto madagasikara mazava ny tanjony antoko dia ny fampandrosoana amin'ny alalany vinam-piaramonina sy vina toe-karena ary vina sosialy ho an'ny vahoaka malagasy manoloana ny politika apetraky ny antoko nanamafy ny sekretera jeneraly faharoa ny antoko fahazava-dehibe ny fametrahana ny tena fanovana marina eto amin'ny firenena noho izany ampirisihana ny mpikambana rehetra mba andray anjara amin'izany ho ny fanazavana antoko politika ny tiako madagasikara ary antoko politika manana rafitra miparika eraky madagasikara ary amin'izany rafitra izany a fehezina sata dia misy ny fomba fiasa nisy fivoriana no tanterahan'ny mpitantana ny antoko tiako madagasikara teo ambany fitarihan'ny filoha nasionaly Andriamatoa Marc Ravalomanana vao aingana ary nanamafisana fa ny antoko tiako madagasikara dia manohana ny ezaka ho amin'ny fanovana sy ho an'ny fanavaozana ny fitantanana ny firenena arak'izany a dia misy ny toromarika misy ny ataontsika hoe tondrozotra izay miainga avy aty amin'ny bureau politique nasionaly mampiomana antsika rehetrarehetra fa isika rehetrarehetra mpitiambana ny fotony ihany dia mandray andraikitra mivantana amin'izany ezaka maka amin'ny fanavaozana eto amin'ny firenena izany isy ny restructuration na fanavaozana ny rafitra fa isy koa ny fandraisana anjara antsika mivantana ny amin'ilay hoe fikaonan-doam-pirenena izay kasaina tao amin'izany fanavaozana izany tsy miova ny foto-kevitra ijoroany antoko manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ho hiatrany fanazavana mila mazava ny lalakizorana hitantanana ny tetezamita amin'ny alalany fametrahana ny tondrozotra hoy ny fanamafisana ny antoko tiako madagasikara dia mametraka ny hoe tokony isy aloha ny fikaonan-doha amoahana ny tondrozotra hoentina mandroso makany amin'izany fanavaozana izany a mba hafantarana hoe ahoana ny fomba hitondrana azy a inona ny tanjona iombona ny rehetrarehetra mba hahafahantsika manatratra n'ilay tanjona marina fa nisy dingana angeza be efa vita afaka tamin'ny gejany jadona isika fa mbola lavitra ny ezaka ary manateny isika feo ambany fitarihan'ny filoha Ravalomanana dia ho tratrantsika izany tanjona izany raha tsy aivina dia efa nisy ny taratasy misy sokatra izay nataon'ny filoha mpanorona ny antoko tiako i madagasikara ho an'ny filohany FFKM taratasy izay mametraka mazava ny amin'ny fampatsiahivana ny andraikitry ny FFKM amin'izao firosoana ho an'ny fikaonan-doha izao no mafisiny tao anatin'izany taratasy izany ihany koa fa tena maika ny firosoana amin'ny fametrahana ny charte de la transition mialoha ny irosoana amin'ny dingana manaraka dia ny fikaonan-doha nasionaly ijanona any Antsirabe any isika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity avonina iodina ny orinasa Tico saingy mbola miandry ny taratasy fahazon-dalana ho amin'izany ho ny filoha mpanorona ny orinasa manoloana ireo etaeta ny amin'ny fisokafan'ity orinasa mpanodina ronono ity 12 taona mantsy izao no nikatonany vokatry ny setrasetra politika Caius Rarson Mathieu Pressy tsy ireo tsy anasa ihany no tsindrindaona amin'ny fisokafan'ny orinasa Tico fa hatramin'ireo taratsam-pamokatra ny orinasa Tico tokoa mantsy no orinasa afaka manodina ny vokatry ny ronono be indrindra manerina ny vakina karatra ka nangatan'izy ireo ny anokoafana izany orinasa izany akoatra ny vokatra avy amin'ny ronono dia ahodin'ny Tico ihany koa ny vokatry ny voankazo toy ny paoma ny garana ary ny mananasy ka ny Tico no manjifa izany lehibe indrindra ny anirinay a teny mangataka izahay mba isokafan'ny Tico satria raha fanangatanana eto zao président dia jerenao tsara fa maro ny tanora eto aminay maro izy ireo ary tena tsy mananasa maro ihany koa mavita fianarana nefany a mavita ny ray aman-dreny a maro ihany koa ireo tanora eto aminay a izay navita fianarana nefany a tsy hitan'izay lalakombany dia maniry izahay Andriamatoa filoha fa ianao mpanorona ny antoko tiako Madagasikara no irinay mba hanokatra ny Tico iantanintana ianao tena iantanintana ianao hoe Tico fa tena maniry amin'izany izahay tanora tsy ho lava resaka aho fanangatanay sy ametrahanay fanontanina président dia ity hoe miatiky ny fiainan'ny vahoaka ny faritry vakina karatra ny fisokafan'ny Tico miady ny vahoaka satria efa nisy ny teny eo sokafana Tico marina sa tsy marina ie fa miandry izahay ary manatena
ary mino araka ny teny ray aman-dreny pastora teo aza matahotra mino fotsiny ihany aza tao elatsony aloha le fanokafana an'le orinasa aza tao elatsony aloha fantatro tsara fa ianao kinga be amin'io ary ny matimatesanay teny ekianja niaraka amin'ireo tanora genzet ny fanarahanay teny ekianja ny fanarahampitolona rehetra dia hoe priorité de priorité ny fanokafana ny orinasa rehetra moa zay no mifanarahana teny ekianja na aminonay teny sokavy aloha ny orinasa rehetra fa kizo fara amin'ny tanora mampalahelo ry kalabelelo kely satria tsy misakafo ry kalabelelo kely ka mahenao zao antsoantsoko zao ny any an-dapany itsiny ty resaka ty président vahoaka ny vakana karatra anay dia tena tatsaha avokoa mamboly zay maty tsy mamboly zay maty satria ambany loatra vidim-bokatra anay ka izay no mampatonga anay ary ombonana hevitra tamin'ireo namana hoe ny ainy zay rehefa teo ny orinasa Tico satria namokatra zay anay tany avaratsy mananasy ronono ovy sy ireo ataontsika eo maro samihafa ary teo zany orinasa zany nandray an'izany vokatra zany ny adan'izay vahoaka fa rehefa niny zay no nietraketraka ny sasany tsy matahototy enina amby folo taona lasa zay dia rariny sitsiny raha tokony hisokatra zany amin'izao fotoana izao satria fotoana ny fanavoajany zao ekena sasakeny zay efa vonina iodina ny orinasa Tico fa mianda ny fanomezan-dalana hoy ny filompanorona mino sy matokotsika aza matahotra mino fotsiny ihany fa ho renin'ny mpitondro zany ka inareo misalasala oreo anokatra azy dia inareo mibe indrindra tsy anatsony a zay efa vonina efa nanafatra andreo le teknisianna zay manapazana manokana momoan'ireo masinindreo efa tonga teto rehefa tsisy courant nanafatra olona avy any velany satria machine eo a machine zay vita avy any Suède avy any Danemark avy any Allemagne ary ny akamarony tsy vita eto le tena satra satria jany ela be amin'izao fotoana zao nefany dia mahita izay fa be fangatakandro loatra le courant mihitsy ny tapahany dia zay ny olana dia zay zany mba ho valy tenyle rangaty eo avy any Betafo iny satria avy any Betafo ny tena be ronono indrindra efa miandry nareo a le tanora tsy maintsy amena asika fa zay matahotrareo dada tena tsy maintsy ataotsika zay indrindra efa ny avy eto mibakina karatra efa natao daholo zay zavatra rehetra sainy natao alefasa ty daholo ny comptenareo momba ny eo amin'ny jirama alefasa ty daholo ny trosanareo na alefana ihany daholo orangaty tsy fananina iny eny tsy nalohandreo e fa nyrobana ny tany jereo ty toerany ty a toerany nalalaka be reo malala reo vavolombelony reo fa dia matoky sy minitsika aza matahotra mino fotsiny ao fa hisokatra io araka izany dia nampanantena ny filofa tsy maintsy hisokatra ny orinasa Tico satria efa vonina tanteraka amin'izany izy ireo ary efa vita amin'ny fanairana ny orinasa zay efa afaka miodina avy hatrany tontosa androany tao amin'ny kianja ny magro Antsirabe ny fankalazana any tsingeritaona naterahan'ny Flora Valomanana marika tamin'ireo mpikaroka vahoaka maro be isanonanotrana izany hetsika izany nahitana ihany koa ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko tsiky Madagasikara lany tamin'ny firaisan-kina fanadihadiana enina amin'ny fitopolo taona ny Flora marika Ravalomanana no mariana androany atao Antsirabe niaraka tamin'ireo mpikaroka tiako Madagasikara izany dia amin'ny alalan'ny antokotiko Madagasikara iray manontolo président no iarabananao nahatratra ny tsingeritaona naterahana androany dia faly zay antokotiko Madagasikara zay tarihanao amin'ny mahafoloanao no mirarisoa indrindra président ho ambinin'Andriamanitra hatrany ane ianao ampitombony aminao hatrany ane ny fahasoavana mba hitombo hatrany ny fahasalamana hitombo hatrany koa ny tolotsaina indrindra ny fahombiazana ataterahanao ny adidy zay miandranao eo amin'ny ankohonana eo amin'ny orinasa eo amin'ny antokotim ary indrindra eo amin'ny firenena
tain'Andriamanitra joyeux anniversaire président. Aterina trany ny fiarabananao monsieur le président tratra ny tsingerin-taona naterahanao dia mivavaka ao anao mandrakariva izahay ho tratra ny taonany Abrahama re anao président. Zay sady zay satria mbola ilaitsika izy ao nankasitaka ireo fireritso somary patsiarovana ny filoha marakaravalamanana izay nanamarika fa faritra nandaniny ny andodoko-piainany ivakina karatra. Ny adidy dia nasoa ny mpiara-belona ary ny adidy dia hitarika mandrakariva any amin'ny lalan'ny fahamarinana sy fiadanana. Tsy maintsy ataontsika za tokony malagasy rehetra mba hanana zany anjara masoandro zany. Zay pasteur miara mandidy an'ity zay sy pasteur zay zay sy pasteur miaraka amin'ny fahamarinana sy fahamasinana. Zay isika rehetra kosa hiariteaka maso be pastora. Izay ny mahakasika ny vaovao iny vatika lafim-baovao hafa kosa isika mahakasika ny politika. Tokony hipetraka hatramin'ny rafitra mametraka ny tany tan-dalàna ny fitantanana mangarahara ary ny fanekena ny feom-bahoaka rehefa mitondra firenena. Ny tsy nametrahana ireo no nampisolana teto Madagasikara hatramin'izay izy atao mijanona amin'izany anefa ny firenena treto hoy ny filohany Antoko Vamy Androany. Nanamafy ity mpanao politika ity fa tokony ho tsapany mpitondra hatrany fa ny vahoaka no masy mandidy eto amin'ny tany ny amin'ny fomba na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana no nazona ny fahefana. Germaine Mejanary, Taiziniana. Tsy nisy fanajana lalam-pandrinana teto nandritra ny fitondrana Rajoelina. Tsy nisy fitsitsiana tamin'ny fampiaran-dalàna ihany koa teto tamin'ireo tsy mitovy firena tamin'ny mpitondra. Maro ireo namoronana dossier fotsiny izao. Marary ny vahoaka kantrotra rehefa niaritra izany antonany maro. Vokany nivoaka teny an-kianja nandritra ny tolona ny hoe miala i Rajoelina sy ny firongony. Tokony tsy nanaiky nandray ny fitantanana sy nanampy vahoaka ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana raha toka tsy anatanteraka ireo fitakiana teny an-kianja. Tsikatra hoy ny Front National ny antoko vahoaka amiray na ny Vamy fa tao mitady ho fatimomoka ny fitakiana natao mbola miriaria ao anatin'ny fitondrana ny firongony Rajoelina. Fa madiana tolom-bahoaka no andikana izany ary tsy tokony ahagaga ny mpitondra raha miomana iverina eny an-kianja indray ireo tanora amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Tsy kilalaon-jaza ny fiainam-pirenena sy ny tolom-bahoaka hoy hatrany ny fanamafisana. Ny anjarana teny amikianja teny hoe miala Rajoelina sy ny firongony. Zao amin'izao fotoana zao ina no hitanao fitoko firongony Rajoelina daholo ny eo amin'ny fitondrana amin'ny gouvernemanta, ny sekretera jeneraly ny zay ohatrany karazany ohatrany hoe lalao na natao kilalao fotsiny le izy azahoana an'ilay pouvoir pour mba azahoana misehoseho eo masony vahoaka. Raha isy miarambina fitantanana vety mbola ohatran'ireny ny zavatra tokony tany sy naloana nijery Rajoelina noho iny nataony teny any so mahazo vahana be nke direo tsara nke le opposition izy tia anarany ty le chef de l'opposition amin'izao fotoana zao miseho azo aleo iny ny lalam-pandrenana no arahana nanaraka lalam-pandrenana ka le Rajoelina nanaraka lalam-pandrenana le Rajoelina raha nanaraka lalam-pandrenana hatrany voalohany le Rajoelina tsotr'izao ty le fireneny ty fa misy tsy fanarahana lalam-pandrenana atao ambadika atao zay ndazo ary ny tena zavatra tena mampime ohatrany kilalaon-jaza ho mahakasika ny filazana samihafa momba ny dian'ny filohan'ny fanavoazana tany ivelany teo dia nilaza ity mpanao politika ity fa fomba fanaon'ireo mpitantana ny fandimby teto ny fanazavana mialoha mandritra ary aoriny ny iraka natao. Fotoana ilanany mangarahara izao koa tsy mahagaga raha nampisavoritaka ny saim-bahoaka ny tsy fisian'ny filazana ofisialy raha ny fanazavana atrandy. Nanampitrotraka ny aiam-bahoaka ny fanampanazavana nataon'ireo samy mpitondra nandritra ny fanokafana ny fikonan-doha momba ny antony
tsy nahateo ny filohan'ny fanavozana tamin'ny fanokafana ny dinika ho fanavozana ny Madagasikara ho iatrany ny fanamafisana. Stratégique ou stratégique akabia zany fa fangaizy ty firenena trondro sa firenena inona no stratégique ao na tenaina ihiratra le firenena vao maika komana zao mandeha le fikonandohan'ny mpanao politika. Bon mpanao politika rehetra mihitsy reo taizy ireo olona rehetra reo no zao vao hita reo olona rehetra reo tsy hitanao mitambatra ohatr'izao le olona rehetra reo tsy efa mikorotana le firenena fa rehefa mahazo toeran'izy venao mary firenena aiza moa Madagasikara antrotra zao foana. Mitaky mangarara sy fanajana ny fitakin'ny vahoaka hoy ny Antoko Vamihy izao kiondalana na lalovany Madagasikara izao. Lojika raha sarotiny amin'ny tolana nataony malagasy ka tsy ifanomezantsiny izany. Tsy isy anefa ny fanarenana marina eto amin'ny firenena raha mbola tsy ajaina ny tolom-bahoaka sy ny fitakinan'entina na novana ny tantara. Raha mbola atao ambanin-javatra izany hoy ny fanamafisana dia ijanona ho tandindomondoza hatrany ny fitoniana ara-politika sy ara-sosialy eto amin'ny firenena. Tokony miara enjehina amin'ireo mpitondra teo aloha voalaza fa tsy maty manota ireo ampitantana nananara raha-pitsarana ka ny alokaloka tany ivelany ary niverina antandrazana rehefa niova ny fitondrana ho ny mpanao politika mamy Rakotoniaina. Tsy ho maro toerana ny fitsarana raha tsy andraisan'ny fepetra ireny olona ireny hoy ny fanamafisana. Tato-baovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny mbola avatsara. Tsara ny lalana sy ny pakiady apetraky ny fitondrana ho fanatanterahana ny fanavaozana mametraka ny fanafoanana tsy maty manota tokony tsy atao mizana tsindrinila nefa ny fanenjehana ireo tsy maty manota ireo raha nenjika ny filoha teo aloha sy ny firongony dia tokony enjehana ihany koa ireo mpanao politika manana raharam-pitsarana ka nitsoka tany ivelan'ny Madagasikara kanefa niverina nody rehefa niova ny fitondrana. Aoka tsy atao mizana tsindrinila ka rehefa niatsy dia avela ipetrapetraka rehefa ny aroa dia atao enjika faratampony. Ny tiana ambara ao anatin'izany dia mikasika an'ireo olona izay mety nomelohan'ny lalàna na moan'ny fitsarana fanasaziana tamin'ny fitondrana izay tany aloha rehetra tany ka ny alokaloka tany ivelany. Rehefa tonga ilay fitondrana hitondra ny fanavaozana ara-toetsaina, fanavaozana ara-pitantanana, fanavaozana amin'ny lafy maro samihafa. Tonga avany ireo olona ireo niditra pahatsorana tsisy eritreritra tonga eto tany-drazana. Tsy manday izahay mety izay tiana tao amin'ireny olona ireny fa kosa ome hoasiny ilay mpitsarana moka didim-pitsarana tany aloha na inona endriny ny amin'ny fanasaziana n'ireny olona ireny. Zany hoe tokony isy procédure mazava apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena. Araka ny fanazavana tokony tsy hisy fanavana ireo olona enjehana ra-pitsarana na inona toerana misy azy teo amin'ny sehatra ny fitantanana sy politika teto amin'ny firenena rara no hiatra ny fanazavana raha ampiarina amin'ireo tena nanao ny tsy nety ny lalàna sy ny sazy mifanaraka amin'izany ho fanamafisana ny fitondrana tandarana sy ho famerenana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny rafi-pitsarana. Azonareo atao anie ny hoe misy formalité azo apetraka eo anivon'ny fitsarana tsy haiko manao mangataka ve le olona grâce sa tsy fantatro izay atao afaka manome an'izany ny filoham-panjakana raha ilaina miditra ao amin'ny fitsarana ihany koa izay azo atao zany raha ohatra ka ilaina tsy maninona fa le tonga dia avany tonga eto tany-drazana ohatrany tsy meloka ohatrany tsy nanao inona dia milamina be. Faharoa manaraka an'izany mikasika ny fanenjehana ireo olona izay niara-ny takosina tamin'ny fitondrana teo aloha. Fa izy amin'ireo moa tsy niara-ny takosina tamin'ny fitondrana teo aloha tonga ny fitondrana Zafy Albert olona niara-ny takosina tamin'ny Ratsiraka niaraka aminy. Tonga ny fitondrana Ravalomana olona niaraka ny takosina tamin'ny Zafy Albert niaraka aminy. Tonga ny fitondrana Rajoelina olona niaraka ny takosina tamin'ny Ravalomana miaraka aminy. Tonga ny fitondrana Rajonary Mampianina olona mitakosina niaraka tamin'ny Rajoelina miaraka aminy. Miverina eo Rajoelina olona mitakosina niaraka tamin'ny Rajonary Mampianina miaraka aminy. Ino zany ve tokony agaga eto amin'ny tany sy ny firenena ary indrindra moa raha olo-panjakana mety sarotra ny mieritreritra an'izany fa ny olona kosa izay tena nanao ny tsy nety teo amin'ny anjara ndraikitra nomena azy tamin'ny fitantanana ny tany sy ny firenena rariny loatra kosa raha ohatra ka
asiana fandiniana ny amin'izy ireny. Fantatra moa tao aoriany rantana avoaka ny filohan'ny anteny mera-pirenena fa tonga eo anivon'ity androm-panjakana ity ny fitoriana ny fitondrana rajoelina anapetraky ny GNZ manana andraikitra lehibe izy ireo amela na tsy amela ny fanokafana ny fitsarana araky ny lalam-panorenana andrasana ny toy ny raharaha. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay andry mila jereny ireo rafitra napetraky ny mpanjanatany teto amintsika ary ilana fahasahiana ny fanapana ny tadipoitra amin'izy ireo momba ny raharam-pirenena eto amintsika raha tena te hitondra fanovana marina ho ny mpanao politika raha Marisonarivo Johnson sy teo aloha no amafisiny fa sarotro fanapaha-kevitra io asaingy raha tsy izay no herisona dia hiverimberina hatrany Kristy eto Madagasikara ho ny fanamafisana. Germaine Mejanary, Taiziny. Mbola miaina tanteraka ao anatin'ny rafitra fanjanahantany i Madagasikara ary tsy ho tafavoaka ny firenena na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana raha mbola tsy misy finiavana mazava hiala amin'izany. Maro amin'ireo lalana napetraka tamin'ny vanim-potoana ny nazahoana ny sarisary-pahaleovan-tena no mbola miantra eto ankehitriny ka manakana ny firosona amin'ny fanovana tena izy. Efa voarakitry ny tantara ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena indrindra nandritra ireo tolom-bahoaka ny vanesy. Tsy azo hodiny tsy hita koa ny fihetsiky ny samy antsoina hoe mpitandro ny filaminana tamin'ny krizy faranteo. Fantaniana mipetraka hatrany ny hoe iza no nandratra vahoaka ary iza no niaro azy. Raha ny fanazavana tokony hosokajiana ho roa mazava tsara ny mpitandro ny filaminana eto amintsika dia ny tafy-bahoaka sy ny polisy-pirenena ihany. Fotoana izao anokafana adihevitra lalina sy mivelatra momba izany. Adihevitra tsy tokony hoentina hiarovana tombotsoan'olombitsy fa hifantoka amin'ny fanarenana ny rafitra sy ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fanjakana. Fahametraka politika tena objectif ho an'ny firenena olovan'ny taranaka manjaka dia heverana efa adidingezana indrindra tsy maintsy ho ataon'ny malagasy izay tena tian'ny Madagasikara dia tsy maintsy mitady hevitra hialana tanteraka ao ambany vahony frantsay. Mahafaty zany fantatray zany anisan'ny matin'izany manandafy dia zay formation ary mandovana zany ary zay vonona ho faty hanalan'ny Madagasikara tao ambany vahony frantsay. Anisany tsy maintsy hifandaminana amin'ny gendarme tsy ho arina fa ny gendarmentsika ampidirina ao anatin'ny 10 vahoaka dia hojerevantsika ny merinitra satria tsika olona nosy dia mila tafika an-dranomasina fa ny gendarmerie tsisy manana an'izany eto ambonin'ny tany raha tsy ny frantsay averintsika amin'ny fahafananana satria ny teny zay tamin'ny 11 octobre tamin'izay any teny hoe mitsangana ny kapisady tamin'izany dia ho mitsangana ny kapisady satria tafy-bahoaka tsisy manana an'izany raha tsy migasy teny gasy zany fa nidaroka vahoaka sy namon'olona ny gendarme satria ny gendarmerie dia any frantsay ka tsy mitovy ny zavatra ataondreo. Ny gendarmerie miaro intérêt français dia darofany ny vahoaka kono filazany azy fa ny filazantsika azy mitolona dia mitafika malagasy ny kapisady nitsangana ny arogasy dia tonga amin'izao tsika dia zao fananatsika zorona fotoana sy apahana fotoana maneho hevitra malalaka zao dia tokony ho pararaotin'izay gasy ray gasy reny ary manana ny zom-pirenena malagasy tena fena fa tsy maramarana ny safidy ny dia ho vazaha ohatran'ilay bandikely atako hoe Andry Rajoelina fatako izy ny safidy ratsy ny azy zao ny hafarana. Misy lesika goavana eto amin'ny fitantanana ny firenena hoy raha Marisonarivo Johnson ka izany no mahatonga ny krizy miverimberina eto Madagasikara. Tsy vaolana intsony hoy izy ny manarona na manototra ireo tsy fetezana efa nisy hatry ela amin'ny anarany soatoavina. Raha tena mikendry fanovana marina sy maharitra isika dia tsy maintsy samy manadio sy manala ny maloto ao anatin'ny rafitra misy. Izany no any lalana ahafahana miala amin'ny faribolana mampiverimberina ny krizy sy manokatra lalana ho an'ny fanavozana tena izy araka ny fanehoan-keviny. Ka alohan'ny handrasana fanapahan-kevitra izao ny atao alaina alohan'ny zavatra maloto ary zay ny fotaka teniniko hoe erreur fatale tamin'ny 72 ainsi de suite jusqu'à 2009 satria rehefa miasa ianao ka mamboly ny bozaka ange tsindrinao ambany ao fa ataonao ratsy tototry dia ny voly rehetra ambilenao ambony ny tsiry avy any le bozaka dia saromany le zavatra tsara petraka ao. Dia zay ny dikan'ny teniko hoe alana aloha le firongony fa raha ohatra hoe Rajoelina ny nalaina dia ny firongony tahirizina aleo tsy nalaina Rajoelina aleo tazomina le tompo-kevitra fa tsy hoe
hevitra daladala avy amin'ny hevitra navelan-drajoelona no hiainana nefa tsisy tompony ny mampiasa azy. Raha mbola tsy samy jery ny tena fototry ny olana sy manala tanteraka ireo rafitra mandringa navelan'ny tantarany i Madagasikara dia itoy-atrany ny krizy miverimberiny, ny fanovana marina hoy ny fanamafisana dia tsy fanamboamboarana ivelany fotsiny fa fanapahan-kevitra say anitsy lalina ny rafitra misy. Mangataka ny anesorana ny Praiministra Rajaonarivelo ny RMDM hita taratra fa tsy manaja sy manitsakitsaka ny tolona natao ny lehibe ny gouvernemanta ho ny Pasteur Edouard Tsarame tsy mpanohitra ny RMDM fa mijanona ho arifanina mba tsy hanasoketana ny filoham-panjakana hoy ny fanamafisana. Narcisse Karazafy, Mbolava Tsara. Tsy mamaly ny atahitany vahoaka malagasy ny Praiministra no tendreny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ka manitsakitsaka ny zoa makasy ny tolona natao hoy ny RMDM. Noho izany mangataka ny anesorana tsy misy atakandro ny Praiministra notobe ny mpanohana ny demokrasia eto Madagasikara adidin'ny filohan'ny fanavaozana ny manala ny Praiministra rehefa tsy mahomby ary tokony atao farany izay anganjany satria hitondra loza ho an'ny firenena raha tsy andraisana fepetra. Miala tsiny, miala fondro fa tsy mamaly ny hetahetan'ny vahoaka malagasy ny Praiministra zay notendrenao ary tsy vitany tsy mamaly ihany koa fa manitsakitsaka tanteraka le zoa mankasiny lay tolona zay natao teto amin'ity tandrazana ity. Tsy vitan'izany ihany koa fa mbola te amerina an'ireo zay efa nalohan'ny vahoaka na nailiky ny vahoaka ka andriamatoa président tsy miambaamba zahay miteny ary mahitsy ny fomba fiteninay esory tsy misy atakandro io Praiministra no tendrenareo io. Hatreto tsy mazava ny fomba hitantanana ny firenena sahirana ny vahoaka malagasy satria sady tsy fitondrana miaramila no tsy tetezamita ny misy tokony alana koa ny lalam-pandrenana misy amin'izao fotoana ka hiditra tanteraka ao anatin'ny tetezamita ny firenena hoy hatrany ny fanazavana rehefa tafiala amin'ny lalam-pandrenana mantsy dia fifanarahana ara-politika no hitondrana ny tetezamita raha ny fanazavana. Ka zay no itenenanay androany monsieur le président. Aleo tena miditra tanteraka ao anatin'ny tetezamita isika na ao anatin'ny refondation satria izay no fanirina ary zay no tadiavin'ny olona amin'izao fotoana izao hoe mba hiala amin'ity lalam-panorenana zay forongo ny fitondrana teo aloha ity. Io ny tena forongo ny fitondrana teo aloha io lalam-panorenana io ny fikirana io ny tazominy io ny azonan'izy mianakavy zay tiany zareo atao eto amin'ity firenena ity ka miangavy anao zahay hiala tanteraka ao anatin'io lalam-panorenana io ka handeha hiditra amin'ilay accord politique na fifanarahana atao eto amin'ity firenena ity. Ankoatra izay mitaraina ny RMDM fa misy tsy mandray azy ireo ny birao eny anivon'ny ministera fomba fiasa izay mifanohatra amin'ny toromarika nomen'ny filohan'ny fanavaozana no mafisina anefa fa manohana ny fitondrana mijoro ny RMDM saingy vonina hatrany hiteniny zavatra tsy mety. Ny antikitianay ny anesorana an'ilay Praiministra tsy hoe tsy fitiavana tena marina tsy hoe tsy fitiavana zaho tsy hainy iko tsy haiko fa firenena no resahana eto zay zao nametraka audience mamrany gouvernemanta ray manontolo satria zay mpanohana zoanay zany hanao famangina ofisialy ampanajana andreo mamrany gouvernemanta reo tsy misy namaly anay na iray azy inona ny antony misy baiko ve azondreo ministra reo hoe aza mandray ny RMDM nareo sa le ministra mihitsy no efa manana ny fomba fisainana tahaka an'izany tsy hainay firenena iaraha-manana ty tsy angina amin'izany zahay manohana averinay tsara zahay manohana fa zahay indray dia hiteny zavatra misy sy marina eto amin'ity firenena ity. Narary loatra ny nataon'ny fitondrana teo aloha ka tsy andefitra ny RMDM manoloana ny eboebo sy ny fisisihan'ny mpomban'ny fitondrana teo aloha. Firenena iarahantsika manana Madagasikara mananjo iteny ianareo mananjo anakina ianareo satria efa nisafidy koa nareo
handeha lohatra fa izao aza hararaotina ny fahatsorapony vahoaka malagasy sokafonareo arena ohatra ny nataonay teo magro firy-taona zay teo magro nanangatanana zahay tsy reraka zay no nitandrazana sokafonareo arena de mitatatata ao nareo mandra-piverin-drajoely zay iverenany rajoely raha ao nareo malalaka ianareo ary zao kosa mba miteny hoe avelao izy reo alalaka ao fa ny ankoatrin'izay tompoko manaja tena fa raha zay nataonareo no avaly aminareo de nareo mbola miteny fa hoe valy fato izy nareo mbola tsy misy zavatra atao aminareo akory fa miteny nareo hoe valy faty no mafisin'izy ireo fa tsy tataratra tao anatin'ny roa volana ny fanavaozana tiana apetraka noho izany mila ravana aloha ny governemanta mijoro ary tazoma kosa ireo minisitra tena nanao ny asany tsy ho tonga any amin'ny fikonan-doha fa ny volana febroary any dia ho rendrika ny sambon'ny fanavaozana raha izao no mitoy ka ilaina ny fandraisana fanapaha-kevitra dieny zao Fanompitehany fitondrana teo aloha tanteraka ny fitokisan'ny malagasy ny mpitondra ka izay no antony mampiayay ny vahoaka malagasy manoloana ny fihetsika rehetra ataon'ny fitondram-panjakana hoy ny hetsika mena no amafisin'izy ireo fa fanavaozana lalina no andrasan'ny malagasy noho izany ilaina ny famerenana ny fitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka fanadadiny eo amin'ny sariny mbola avatsara tokony avoaka ny porofo manamarina ny filazana fa nisy ny kolokolo sy ny fanondranana volamena tsy ara-dalàna nataon'ny filoham-panjakana kolonely Mikael Arandrenirina nandritra ny dian-tany Dobay hoy Frérot l'homme noir mila ialana tsikelikely ny tsy fahatokisan'ny mpitondra hoy ny fanazavana kanefa tsy terena ihany koa ny vahoaka ho tia ny fitondrana mijoro fanavaozana no andrasan'ny maro midika izany fa tsy maintsy isy fiovana ho avy ary tsy anaty fotoana fohy hoy ny fanazavana nomeny Frérot fa ninninona nataonareo ekipan'ny Anjy Rajoelina sy ny firongony afaka 100 taona zany olona Rajoelina zany vao mitondra firenena diso tafahoatsa loatra reny ny zavatra nataonareo amin'ity tanàna ty eto hoe ako nio mahazo any Mamara Vatomanga io izy ihany no iza no anaharenao ohatran'io io vokany fa mbola hisy hazo mihoatran'io koa nareo raha mbola mitonatonana manao zavatra tsy manjary eto fa azan-karatsiana ny olona tondra fanavaozana ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao ampiotsika izy ninninona ny akolafokely misy atsika ny antoko-pinoana misy atsika andao iara-ifarimina hanampy ny filoha Mikaely ho an'ny fanavaozana fa ny fanavaozana mazava tsara hoe fanavaozana zavatra tsy ny fahita no hita hiankehitriny dia mbola manavao an'izay koa ny vahoaka malagasy ka tsy omena tsiny ho an'izay manome tsiny fa zay fotsiny manome toky tsy filoha Mikaely no amitaka atsika na ambadika atsika anatina 2 volana dingana manandanja ny fisokafana nisy nandritra ny fanokafana ny dinga nasionaly ny alarobia lasa teo hoy Christian Taber tsy maintsy miafara amin'ny dingan-databatra boribory ny krizy ara-politika hoy ny fanazavana tokony isy komisiona manokana hatsangana andinihana tsirairay ireo sehatra maro samihafa manandanja amin'ny fanarenana ny firenena mandritra ny fikonan-doha raha ny fanehoan-keviny hatrany no tsindriny Christian Taber fa tsy tokony hanome lanja ny fanoherana ny gène XYZ ka hanaovana antso ny fifanantonana komisiona ny réconciliation nationale io misy komisiona lehibe anakiroa na anankitelo zay ampahafantarana ny vahoaka malagasy ao anatin'io tsy hoe mandeha ny réconciliation nationale dia voavela koa ny fahotana mafaty zay nataony tsy maty manota rehetra teto oariko amin'izany ohatra hoe nanotikodina fananam-panjakana anao volam-panjakana anao ino zany dia tournement zany tsy andeferany ao anatin'ny komisiona ny vérité zany ao anatin'io misy koa komisiona ny justice ao anatin'io hoe misy le komisiona le grand pardon mamaragna anazy zany zay mba isiny apaisement ka zahay zany miaraka amin'ny vahoaka malagasy miaraka amin'ny tia fitondrana refondation ty miaraka amin'ny filoha Mikael io dia nametraka hoe omena malalaka ny safidiny vahoaka malagasy ao anatin'izay satria fa manomboka zay processus zay ka manasa anareo ireo zany aleo malasa gène Z gène X gène Y aza mikivorivory any asika fa efa misy toromarika nomeny ny fitondram-panjakana sy reo ray aman-dreny mampagnary reo mbola hitatra amin'ny ray aman-dreny ara-drazana aza mba magnano tranonjaka asika miala tsiny miala fonjo ifinagna aminareo reny hoe anangam-bovona
ohatrany hoe anome tanjaka indray zany asika am'le olo efa naongatsika teo andao sika satria tsika reo mifakafaka fantatry aby avao ane dia andao ary ny fitondram-panjakana ny refondation zay taritiny colonel Michael dia misokatra amin'ny hery rehetra izy. Ilaina ny fifampiresahana sy ny firaisan-kina ahafahana mitondra vahaolana eto amin'ny firenena ho iatran'ny fanazavana miantso ny vahoaka malagasy ihany koa ny hetsika mena hiara isalahy amin'ny fiadidiana ny fanavaozana ho fanatanterahana ny fanavaozana tiana apetraka eto amin'ny firenena satria tsy afaka hitondra fanavaozana irery eto amin'ny firenena ny mpitondra raha tsy misy ny vahoaka manampy azy. Ijanona ho azo fanina ho an'ny firenena ny GNZ tsy mifanaraka amin'ny tolona natao ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana raha ny fanazavan'izy ireo raha ny fantatra dia isy ny fioanam-be ny GNZ XY rampitso andinihana ny raharam-pirenena fanadihadiana. Tsy ny zava-misy sy ny rafitra mijoro amin'izao fotoana no notakiana sy ny tolomana teny akanja ory zareo GNXYZ isy araka izany ny fionam-be karakarain'izy ireo eny amin'ny gimnazy Akorondrano Rampitso Alahady ifampizarana hevitra manoloana ny toetra rahampirenena sy ny fomba hisariana ny sainy mpitondra asain'ireo GN araka izany ireo rehetra nandray anjara tamin'ny tolona nisy teto amin'ny firenena ireo olo-pirenena tsy ankanavaka mba ho avy anatrika ity fionam-be ity. Zava-dehibe ho an'ny firenena no resahantsika ao zay mahita hoe nanao mpanao gazety koa marary ohatranay tanora GNZ zay nitolona tianao tenenina ao anatiny isika zao mbola tsy tafiditra ao anatiny tena hoe fanavaozana zany hoe ny ataon'ny FFKM ankehitriny zay nametrahana ny hikarakara ny concertation nationale raha ny fahitanay azo atao amin'ny génération Z XY dia tsy resaka firesahany malagasy samy malagasy fa lasa fampihavanana manay manokana miandrandra an'izay ary manantena an'izay fanovana zay satria matony andea matoforoan'ny fanavaozana nametraka tsara ny tombanezaka hoe ny an'ny premier ministre ho volana ny an'ny ministre te volana dikan'izay na izy zany mahita na izy tena nefa mahita sahady hoe tokony iroso amin'izay fanovana zay dikan'izay manantena an'izay sahady izay fa raha ohatra moa ka tsy tonga amin'izay le izy dia retsiretina hoe rary ny sitsiny raha ohatra ka hiveriny any an-dalambe ny mpitolona satria tsy mamaly ny etaeta zay nandrasany voaka mpitolona ny zavatra misy ankehitriny. Miteraka resabe ihany koa amin'izao fotoana hoe iza marina no tena gène XYZ maloana ireo fanambarana maro hitena nivony tambazotra apetraka mazava mandritra ny fionana rampitso ny rafitra ho iatran'ny fanazavana. Ny génération Z XY n'olombelona rehetra tafiditra ao anatiny tsisy fanavakavahana na ry zareo nalony vahoaka raha mbola manangana génération Z zay tena nanongana ny Andry Rajoelina miala tsy midina fibitao aloha zany ny tiana tenenina ao anatiny n'olona rehetrarehetra afaka manangana fa tsy ny olona rehetrarehetra koa nefa no mitolona na ilaza tena fa génération Z XY fa misy ny manana récépissé zay mipetraka any amin'ny intérieur izany ihany zany tokony mitony tena ho génération Z XY zay no mahatonga anay ato amin'ny génération Z XY zay nitolona teny an-kianja miantso ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka rapitso zany tsika no andrindra an'izay zavatra zay za koa mahita hoe rapitso ny tokony ilamina hatreo ny tena génération Z XY zay tena manana récépissé izahay ato izao zay teny aminareo hoe tsy namako ito génération Z XY manana récépissé tany amin'ny vondron'ireo tanora nidina an-dalambe ny GNZ ary isan'ny taky fanavaozana sy fanovana teto amin'ny firenena manohana ny fitondrana mijoro ny fikambanana ny saingy mipetraka ho arifanina ahafahana mitondra fanovana eto amin'ny firenena efa tafapetraka teny amin'ny Omapi moa ny anarana GNZ raha ny fanazavana ihany. Mifandraiky amin'izay vaovao izay tokony tsy andalo fotsiny fa lesona ho antsika vahoaka malagasy iray manontolo ny fionganan'ireo filoha nitondra teto nanomboka tamin'ny andro ny Philbert Tsiranana ka hatramin'ny fitondrana Rajoelina misy olana goavana eo amin'ny rafitra ka mahatonga ny krizy miverimberina ho ny mpandinika fiarahamonina sady mpanao politika Paul Rabary tsy ny rafitra rehetra nefa no tsara ho an'ny Madagasikara sy ny malagasy toy ny misy amin'izao fotoana fa tokony ho dinihana amin'ny lafitsara sy ny lafiratsiny izany ny régime parlementaire no mety ho an'ny Madagasikara hoy ny faneho-kevitra. Germain Mejanary tahiriny no mitatitra ny antsipirim-baovao. Ny régime parlementaire no rafitra tokony apetraka eto Madagasikara hoy Paul Rabary tsy mifanaraka amin'ny toe-tsaina sy ny rafitra ara-politika malagasy mantsy ny toerana mahafiloam-pirenena amin'ny endriny ankehitriny io hoy ny filohan'ny antoko ny fireneko porofony zany ny tantara-pirenena raha ny fanazavana tamin'ny alalan'ny hetsi-bahoaka teny an-dalambe no nialan'ireo filoam-pirenena ny fandimby teto Madagasikara ankoatra an'i Xavier Albert midika izany
fa misy olana lalina eo amin'ny rafitra fitantanana ny firenena indrindra ny fivangongo-pahefana amina olo-tokana sy ny fifantoan'ny fandraisana fanapahan-kevitra eto Antananarivo. Ny rehefa vita ny tetezamita dia hiditra amin'ny repoblika fahadimy tsika dia antanjona amin'ny fametrahana ny repoblika fahadimy dia voalohany tokony tsy mivangongo ampelantanan'ny olona raitsony ny fahefana fa miparitaka manerana nosy. Dia zany hoe na tsika manao province autonome na manao région autonome na manao état fédéral. Any hoe misy état fédéré be dia be zany. Zay amin'ny rafitra aloha. Ny faharoa dia tokony miditra ao anatina régime parlementaire isika satria sarotra sy hita fa tsy zakan'ny akitodohan'ilay malagasy ilay toerana filoham-pirenena. Fa nisy filoham-pirenena firy teto dia naongana teny an-dalambe daholo. Tsy hoe ilay filoham-pirenena no ratsy fa mazefatra loatra amin'ilay anjara toerana. Dia tsara miditra amina régime parlementaire fa tadidio tsara fa tamin'ny andro ny président Xavier Albert no mitondra no afaka niala teo amin'ilay fitondrana tsy nisy korotana teny an-dalambe fa ny assemblée nationale no nanalaza. Ka aminay zany régime parlementaire no tokony apetraka. Olana fototra io fivangongo-pahefana io ka mahatonga ny crise politika miverimberina eto amin'ny firenena. Noho izany ilaina ny fanovana lalina ny rafitra ara-politika ka ao anatin'izany ny fametrahana régime parlementaire ahafahana mizara andraikitra sy manamafy ny fanaraha-maso ara-demokratika. Nanamafy ihany koa ity mpanao politika ity fa fotoana izao ao anatin'ny vanim-potoana ny tetezamita andiniana sy amahana ireo olana fototra eto amin'ny firenena. Tokony ampiarina hoy Paul Rabary ny fitsinjaram-pahefana tena izy mba tsy hifantoka aty amin'ny fanjakana foibe intsony ny fanapahan-kevitra rehetra. Vaovao sosialy isan'ireo firenena voasokajy omarefo amin'ny loza voajanahary Madagasikara raha ny tarimarika amin'ny tany fahavoazana sy ny fiantraikan'izany isan-taona. Isy ny ezaka atao mba hifehezana ny fahavoazana amin'izao fotoam-pahavaratra izao raha ny fanazavana. Nisy ny atrikasa nataony ministera voakasika mba ahafahana mitsinjara ny vola enti-miatrika izany. Fanadjadina. $100 Amerikana no fanampina azon'ny Madagasikara amin'ity taona ity hiatrehana ny loza voajanahary sy ny fiantraikany ara-tsosialy sy ara-toekarena. Fanampina avy amin'ny banky iraisam-pirenena izany amin'ny alalan'ny tetikasa repère izay mikendry ny anamafisana ny fahavonona ny fanjakana sy ny rafitra mpanatanteraka hiatrika ny loza voajanahary. Tanjona amin'ity tetikasa ity ny isitrahan'ireo traboina sy ny marefo vokatry ny loza voajanahary ny zo amin'ny fomba aingana sy mahomby. Mizara telo ny ivotoerana na ny rafitra napetraka isana ny fanatanterahana izany mba azahoana antoka ny fandrindrana sy ny fandraisana andraikitra ara-potoana. Isika Madagasikara dia anisan'ny tena pays vulnérable, zany hoe marefo amin'ny resaka fiatrehana ny loza voajanahary io. Noho izay indrindra no antom-pisin'ity programme repère ity mba ahafahany daholobe ahafahany fanjakana mamaly an'izay mirectifier manome ny ataontsika hoe fanampiana amin'ny loza voajanahary izay. Misy karazana anankitelo ny canal de distribution izay izarana an'izay famatsiana izay zany dia misy ny Fonds national de contingence, ny faharoa ny Solidis ary ny fahatelo ny FID. Ny FID zany dia ireo tokantrano tena marefo dia marefo no fa tsy ny FID avy amin'ity repère ity. Ho an'ny Solidis indray dia ireo orinasa madinika dia madinika sy salatsalany no mahazo fanampiana avy amin'ny Solidis. Ary ny fahatelo farany dia le FNC na Fonds national de contingence dia ireo commune, zany hoe les collectivités territoriales décentralisées no afaka mangataka an'izay dia ao anatiny ihany koa ny BNGS. Samba no nisy tetikasa toy izao teto Madagasikara ka tombony lehibe amin'ny fisin'ity famatsimbola ity ny fahafahan'ny fanjakana mamaly aingana kokoa ny filana eny fotony rehefa misy ny loza mitranga. Tafiditra ao anatin'izany ny fiatrehana ny fiakaran'ny rano sy ny tondra-drano vokatry ny rotsakorana amin'izao fotoana izao.
programme régional izy ty pays maromaro folo eo izy aty amin'ny pays d'Afrique australe no anisany mampiatra an'ity repère ity. Madagascar dia ao anatin'ny phase 1 ankehitriny izay miaraka amin'ny Comores sy Mozambique. Isika dia anisany lasa aloha raha toka ny fampiarana an'ity repère ity ndresana satria dia isika no nisantatra an'ity programme de simulation ity. Le simulation moa ina ny antony satria ilaina rehefa miatra ny loza dia tokony misy réponse aingakaingana tena hoe rapide ary mora ampiasaina. Dia izay indrindra no antony nanaovana n'ity karazana simulation ity ahafahantsika rehefa tena tonga tokoa ny loza dia afaka isika avy hatrany manetsika ny mécanisme izay misy eo am-pelatanana mamaly aingana izay loza voajanahary izay. Tato anatin'ny taona vitsivitsy farany olona antapitrisany no voakasiky ny rivo-doza nitondra-drano ary ny aintany. Tamin'ny taom-pahavaratra farany teo fatra 5 tamin'ireo 3 no lasibatry ny rivo-doza sy ny rotsakorana be any ka olona anarivony no tsy maintsy nafindra toerana vonjomaika sitrapoina. Foto-drafitrasa maro ihany koa no simba anisan'izany ny lalana, sekoly ary tobim-pahasalamana. Manoloana izany rehetra izany antenainy fa hitondra fanampiana azo tsapahitanana ho an'ny vahoaka ity famatsimbola $100 ity ary anamafy ny fahafahany Madagasikara miatrika ny loza voajanahary amin'ny fomba mahomby sy maharitra. Fanamby lehibe anefa ny fambetrahana ny mangarahara ao anatin'ny fampiasana izany fanampiana izany araka ny tokony ho izy mba ahazahoana antoka fa ireo tena traboina no isitraka izany. Mahakasika ny olona ny fananantany fampitona teny Alasora io maraina io ireo olona manana olana amin'ny resaka fananantany ao amin'ny commune Alasora. Fandraisana ireo fitarainana no fanaovana ireo fokon'olona ary notarin'ireo ray aman-dreny ao an-toerana izany. Maro ireo tonga namaly ny antso ary voalaza fa alefany amin'ny ambaratonga am-pahefana miandraikitra izany fitarainana izany. Teny an-toerana nanangona ny vaovao Germaine Mejanary sy Taiziny. Na any ambanivohitra na an-tanan-dehibe dia saika mifandray amin'ny ady tany ny ankamaroan'ireo raha maro miteraka savorovoro ara-sosialy ady mpianakaviana. Tombanana mihoatra ny 900 amin'ireo raha sivily raisin'ny tribonaly eto Madagasikara no misy ifandraisany amin'ny fananantany na fifandirana amin'ny titre na fakana ankeriny na fifanolanana amin'ny taratasy ara-dalàna raha ny antotanisana voakin'ny tompon'andraikitra ara-pitsarana sy ara-tany eto Madagasikara. Tombanana olatsaky ny 500 monja amin'ireo tany ampiasain'ny malagasy no manana titra voasoratra ara-panjakana. Ny ambiny dia tany razana tantanany fomba amam-panao ka maro no iarany alatany sy ny fanararotana rehefa misy olona manana fahefana na vola raha ny angom-baovao hatrany. Droit alohany amin'ny domaine na enjana loatra, lafo loatra. Raha ohatra zany anao ny vola vidiananao tany mbola kely noho ny vola alohanao any amin'ny domaine dia lasa misy sazy koa izy avy eo satria tsy manambola le olona hoentina ikarakarana an'le tany dia tavela eo dia nefa misy sazy. Dia io zany mba angatahako jeren'ny fanjakana hoe mba hamoraina zany le fanaovana taratasy amin'ny domaine sy le droit aloha fa dia tena sahirana mihitsy zany izay tatsaha-mpamboly sy mpamokatra any ambanivohitra. Zay zany mba angatahako amin'ny mpitondra fanjakana hoe hamoraina zany le frais rehetrarehetra zay mahakasika ny fananantany. Mampitombo ny olana ihany koa ny fanoherana lalàna sy ny fomba nentim-paharazana. Maro amin'ireo tany no ekena eo anivon'ny fokon'olona sy ny fianakaviana nefa tsy misy lanja ny ara-pitsarana rehefa misy fifandirana eny anivon'ny fitsarana. Eo ihany koa ny kolikoly sy ny fanodikodinana antaratasy ataon'ireo mahitahita sy voalaza fa lavatanana. Ho any manokana dia tany ray aman-drenina izao misoratra titre borné amin'ny anaran'ny ray niteraka ana izao no nanjary nisy nangataka PA zay tsy fantatray akory tamin'ny taona 2014 dia lasa misoratra aminy le tany. Nahazo diti-pitsarana izy milaza fa nazy le tany. Dia nizatrana voatoatiny le diti-pitsarana dia voalaza atao hoe le rainay dia nampanatsoana hiatrika amin'ny fitsarana tamin'ny taona 2014 rehefa nahazo fiantsoana tamin'ny vaty-tany fatsy tonga. Io raina io nefa tompoko dia efa maty tamin'ny 3,700 voalaza anatin'ilay diti-pitsarana koa fa io olona io dia nanajary an'le tany nanomboka tamin'ny taona 5,700 kanefa io olona io teraka tamin'ny 7,700. Hitantsika fa zavatra tena tsy mitombona le zavatra razaina
dia mahagaga ihany zay na ny fitsarana namoaka an'le dity na ny domaina namoaka an'ilay taratasy milaza fa nazy le tany fa tsy rary ny tompoko raha olona teraka tamin'ny enina fitopolo sy mijato sy arivo no milaza nanajary ny tany tamin'ny 520 sy mijato sy arivo raha olona maty tamin'ny 3 sy mijato sy arivo no lazaina fa natsona tany amin'ny fitsarana tamin'ny 520 sy 4 arivo dia tsy tonga dia voakanareo ny dity mba tsy rary ny zatra tahaka an'izany. Maro ireo antony mahatonga ny ady tany eto amintsika raha ny fanazavana atrandry. Anisan'izany ny fahantrana arabola, ny tsy fahalalan'ny vahoaka ny zony, ny fivangongom-pahefana ary ny fitombo ny sandany tany indrindra amin'ireo faritra ahitana tetikasa lehibe na tanàna mihitatra. Tombanana 100 hektara ny tany ifandirana na mbola ifandroritana eto Madagasikara ka misy fiantraikany vantana amin'ny famokarana, ny fiarovana ara-tsakafo ary ny filaminana eny fotony izany noho ny tsy fahafahana mamokatra intsony indrindra ho an'ireo tantsaha. Any Ambatondrazaka lasa karazana fitaovana entina angalarana tany ny vondron'olona ifotony ao an-toerana ho ny fitaraina ny ponina. Tany mirefy 50 hektara no azarina ny ponina avy ao Ambohimanga efatra amin'ny taona 320 sy 750 no tatiavin'ny VOI Angoja Alaina ka mampitaraina ny ponina Ambohimanga. Mitaky famarinana sy ny rariny manoloana ity tranga ity ny ponina any an-toerana. Ny Riandrianarivony MBS Ambatondrazaka. Lasa fitaovana entina angalarana tany ny vondron'olona ifotony amin'ny VOI avy ao Angoja Ambatsoratra. Mitaky ny fahamarinana sy ny rary ny ponina avy atsy Ambohimanga station izay namelomaso ny tany hatramin'ny taona 320 sy 750. Tao anatin'ny taona vitsivitsy zay dia tsy mitsahatra ny fanenjena ireto ponina avy ao Ambohimanga ka misetrany ny karazana sotasota sy ny raha matahora atao azy ireo. Mitondra fanazavana makakizay indrindra ny solotena ireto ponina avy ao Ambohimanga ireto. Sa enina zao ny gadrainjareo eto isaky ny miasa zay de avy zareo isaky miakatra mivokatray de iampangananay foana aiza am'izao le toerana faritra rovana lazaina ny traitenay glyphosate zay de mangataka anareo mihitsy zay mba hanamarina hoe io ary le toerana fa vary maitso ngamba ny hitanareo eto amin'ny taninay zay koa raha manana fotoana tsy ndeha ho any amin'ny faritra rovana fa ny taninay ny ataonay ny fivelomanay ny ataonay de isaky zao iakatra zao mivokatra de mahita iampangananay foana zareo hoe zao ndray io toerana io zao ny toerana ambolenay zao asa raha mahita fototra isatra tokana anareo amin'izao toerana zao na manahoana fa izao ny toerana iampangananay isan'andro ka eto za de mangataka maniany alahelonay mihitsy mba ho any amin'ny ambaratonga mpitondrana isany satria fotoana moa za saky mba hanamafy kely momba zay zavatra zay fa zao le zavatra hita maso aty fotony anefa zao moa zany de nanady ady ohatry zao nareo de tena nisan'ny nafinaritra aminay zao hitanareo zao aiza am'izao ny zetra tena hoe pitena. Ao anatin'izao vanim-potoana ny fanovana izambo de mendrandra ny voan'ny tena marina sy ny rariny amin'ity raharaha tany ao Angoja ity ireto ponina avy ao Ambohimanga ireto. Maresaka avy any ivelany trangana fanafiana indray tao Rosia tany amin'ny faritry Oteza atsimon'ny Ukraina nandritra ny aliny alakamisy fony Zoma niteraka fahasimbana goavana tamin'ireo fotodrafitrasa sivily izany ka nahatonga fahatapahan-jiro sy rano fisotro madio tany amin'ny faritra maro. Fanampanazavana. Mitohy hatrany ny fifandonana eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Nisy ny fanafiana vaovao nataon'ny Rosia tamin'ny alalan'ny daroka bomba sy drone tao amin'ny faritra Serana ny Odessa tao Ukraina ny alakamisy alina lasa teo. Tsy ny andrela fa avy hatrany dia nandefa valikavatra ny Ukrainiana ny alin'iny ihany ka namaly fanafiana tamin'ny alalan'ny drone ihany koa ny kendry ireo ozinina fanodinana solika lehibe tao Rosia. Araka ny fanazavany lehibe ny fitantanana ara-tafika Odessa Shery Lisak dia nisy trano fonenana voadona tamin'ireo daroka bomba saingy tsy nisy enana voy araka ny tatitra ofisialy. Miapanga ny governemanta rosiana ny fitondram-panjakana Ukrainiana ho nanamafy ny fanafiana ireo fotodrafitra samy manan-danja Ukraina i Rosia kanefa efa manakaiky ny ririnina. Paikady efa nampiasain'ny Rosia hatramin'ny nanombohany ny fanafiana miaramila goavana ny Ukraina nanomboka ny volana febroary 2024 izany. Vokatry ny fanafiana, tanàna maro manerana ny Ukraina no miaina fahatapahan-jiro maharitra ka any amin'ny faritra sasany dia adiny 3 ka hatramin'ny adiny 4 monja isan'andro no misy herinaratra. Etsy ankilany, any Rosia
kilometatra 100 maro miala ny Ukraine nilaza ny fampitam-baovao ao an-toerana fa voadaroka tamin'ny drone avy amin'ny tafika ukrainiana ny iray amin'ireo ozinina fanodonana solika lehibe indrindra ao amin'ny firenena dia ny Slavnev Yaroslavl any amin'ny faritry Yaroslavl nilaza ny mponina fa nahare fipoahana fito farafahakeliny na rano fahamaizana tao amin'ilay toeram-pamokarana. Toerana strategique lehibe ho amin'ny famokarana solika ao Rosia io ozinina io izay manana fahafamanodina solika maloto manodidina ny 5 tapitrisa taonina isan-taona. Hatreto dia mbola tsy hita soratra ny fampitsarana ny ady mitoy ny herisetra ka ireo sivily no mizaka ny vokany. Any Cameroun nitrangana loza matsiravina tany amin'ny lalam-pirenena fahatelo atao anelanelany Lembe sy Douala ka miampitondra lasantsy mahery ny 1.3 alina litatra no nipoka teo akaiky ny tetezany Likomba ka olona valo no maty ary maro ireo naratra tamin'izany fanampanazavana. Camion iray nitondra lasantsy no nipoka tamin'ny lalam-pirenena fahatelo teo anelanelany Lembe sy Douala nitondra solika 1.3 alina litatra mahery ity camion ity. Nanao tandrevaka teny amin'ny avoanan'ny Motengena ilay fiarabe ka nenjera ary nipoka teo akaiky ny tetezan'ny Likomba ao atsimo andrefany Cameroun. Olona maro no maty noho ny fahamaizana tanteraka ary miorory ny tanàna iray manontolo noho ny fipoahana mahery vaika. Ny hitatra tany 100 metatra ny afaka nandrava trano ampolony sy fiara maro. Araka ny tatitra dia ankizy iray, vehivavy iray ary olon-dehibe fito no nentina aingina tany amin'ny hôpitalin'ny district. Tsy mbola fantatra mazava ny isan'ny maty satria mbola mirehitra ny fiara sasany. Na ny mpamonjy voina sy ny miaramila aza dia naratra nandritra ny fandraisana andraikitra. Manoloana izao loza matsiravina amin'ny tanàna ny Douala izao dia nandefa mpamono afo hanampiana ireo mpamonjy voina any an-toerana ireo tompony andraikitra. Nasiana lalana hafa koa mba hahazoana mifamoivoy satria tsy nahafahana nivezivezy ireo niarambona nandritra ny andro iray manontolo. Ankoatra ny faharavana dia nivarina tao amin'ny renirano manodidina ny tanàna ny lasantsy ka mampia ihany mety ho loza aterana eo amin'ny ara-pahasalamana. Mitomany ireo maty sy maratra ny mponina ao Likomba ary miatrika ny voka-dratsy ny loza. Efa misokatra ny fanadihadiana hanazavana ny antony nahatonga ity loza ity raha ny vaovao. Dia ny vaovao avy any ivelany tompoko lasy tongovavy noentina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ny ity anio ity. Ankasitrana fenanao tany tokantrano anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny alatsinainy indray. Veloma tompoko.